isy volavolan-dalàna hoentinay eto anatrehana Atsoaty satria efa 20 taona zay no nanaovana ny lalàna momba ny solika io ary efa mila kosa angambany toiletage io dia zay moa efa mahita hoe misy monopole, misy situation de monopole créé n'izany lalàna zany satria izany lalàna zany niainga tamin'ny casse de crédit d'ajustement structurel ny soritsika tamin'ny Solima ny famokarana sy ny raffinerie sy ny distribution ny solika sy ny transport dia nometsika ny orinasa vahiny dia samy manana ny parany avao dia misy monopole ohatran'ny hoe logistique pétrolière zao ihany afaka manao logistique eto tsy afaka manao tsika dia ho amboarinay lalàna io mba hisokatra bebe kokoa ho an'ny mpandraharaha raha ohatra ka misokatra zany lalàna zany dia afaka manao mandraraha amin'izany solika zany daholo isika rehetra ary na amin'ny toerana hita raha hoe tsy dia tena tian'ireo le société ngeza be roa afaka manao tsara satria amin'izao fotoana izao betsaka ny teknôlôjia ahafahana mametraka station d'essence flottant tsy normal mihitsy hoe ty firenentsika nanana raffinerie dia ny olona naka an'izany loha zany tamin'ny privatisation dia tsy mety nanao fa hoe tsy rentable ny raffinerie dia lasa miapporter carburant raffiné zany tsika ka zany lalàna zany hoentinay amin'ny manaraka hoentinay tondranay fanazavana